izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay mitoetra tompoko ary izao aminy dia mamobe izy fa raha saraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 5:15-5. Amin'ity itsika dia hianatra manokana indray amin'ny hoe iray amin'ny Kristy. Mifanohy tamin'ilay loha hevitra omaly ihany, resaka voaloboka sy resaka sampany. Ny fanoharana momba ny voaloboka dia zava-dehibe satria tena mampisy hevi-dalina ny amin'ny famonjenantsika tsiraray avy. Izay mahatonga an'i Jesosy laza hoe izao ny voaloboka, Jesosy ny voaloboka. Ary ianareo ny sampany isika tsiraray avy izay miray aminy, ary itsika dia ao aminazy dia mamoha be isika. Tena zava-dehibe izany, fa raha misaraka aminy kosa isika dia tsy mahay manao na inona na inona. Indraindray dia afangarontsika izy io amin'ilay teny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Dia adinitsika ety tsy afaka ny mahay ny zavatra rehetra isika ao amin'ilay mampahery antsika ao amin'i Jesosy Kristy raha tsy miray amin'ny Kristy. Satria raha tsy miray aminy kosa ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Zany hoe tsy atsapa fanantenana, tsy atsapa fiadana, tsy atsapa famonjena, ary tsy ho tsapantsika ny fahasoavana rehefa tsy miray amin'i Jesosy Kristy itsika tsiraray avy. Ny filazantsara ny Jaona 5:15 izay hitantsika eo amin'ny 5 dia maneho fa ny kristianina rehetra izay mandray an'i Jesosy Kristy am-pinoana dia tonga iray amin'ny Kristy tokoa. Tsy firaisana ivelany na ara-pomba fotsiny izany, fa firaisana lalina ary indrindrandrindra ao anatin'ny fodi-kevitry ny lehibe ny famonjena izany firaisana izany. Izany hoe ny fo dia tokony miray amin'ny fon'ny Kristy. Rehefa zanak'Andriamanitra isika, rehefa miray amin'ny Kristy isika dia ny fontsika tokony iray amin'ny fon'ny Kristy. Ny sitrapontsika dia milefitra amin'ny sitrapon'ny Kristy, ary ny saintsika dia iray amin'ny sain'i Jesosy Kristy. Ninona zany mety zavatra ho ataontsika dia tokony andin-tena foantsika ampiray amiko amin'ny Kristy ve izany. Tokony an-tany tena isika rehefa hita zavatra fa tsy ampiray antsika ao amin'ny Kristy dia aleo tsy atao mba azotsika ny fiadanana sy ny famonjena. Tsy ny batisa irery no manova, fa ny firaisana velona sy maharitra ao amin'ny Kristy ihany koa dia manova antsika tsiraray avy. Toy ny sampana manovo aina avy amin'ny voaloboka ka mamoha, dia toy izany ihany koa ny kristianina tena miray amin'ny Kristy, misy eo amin'ny fiainana ny vokatry ny fanahy, izany hoe ny fitiavana sy ny sisa sy ny sisa, ary ny toetran'i Kristy ihany koa dia tokony iseho eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tena iray amin'ny Kristy isika dia tsy voahozongozony tafiotra ny filoantsika sy ny ara-panahintsika, satria mifamatotra amin'ilay loharanonaina isika tsiraray avy. Tena zava-dehibe ny firaisana amin'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny finoana velona no atsapana izany fanantenana mitoetra isan'andro isan'andro izany. Ny firaisana amin'ny Kristy raha lasaina-pavo-malala dia tsy ara-pomba fotsiny izany, fa ara-piainana sy ara-panahy mihitsy. Tsy maintsy milefitra amin'ny sitrapony ny fontsika, ny saina ary ny sitrapo. Ny tena kristianina ihany koa dia iseho amin'ny voany. Io le lazain'i Jesosy hoe ny voany ny afantaranareo azy. Hita eo amin'ny teny izany, teny ataontsika isan'andro isan'andro, sy ny asa ary ny fihetsika ataontsika izany toetra ny Kristia izany rehefa miray amin'ny Kristy isika. Miantso anao ny tompo amin'izao fotoana izao. Miantso ny ankonana rehetra koa izy amin'ity anio ity. Antanio ny tenanao anio. Tena iray amin'ny Kristy ve ianao? Sa mifandray aminy amin'ny endrika ivelany fotsiny? Aoka isika tsy ionona amin'ny anarana hoe kristianina aho, fa ifamatotra amin'ilay voaloboka avo velona. Ataovy azo antoka fa mifamatotra amin'ilay voaloboka velona dia Kristy izany. Manapa-hevitra hilefitra tanteraka amin'ny sitrapony mba iseho eo amin'ny fiainanao ny fahatsarany sy ny fitiavany rehetra. Ombanao aneny Tompo ary ikasika ny fonao manokana ao anatin'izany teny izany.
andao isika hivavaka hoe tsika mbavaka ny lesona sy ny tontolo andro izay nomen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra misaotra noho ny teninao, izany teninao izany anie dia mba hiainanay tsiraray avy ary azonay ny fiadanana, azonay ny famonjena ary tsy hiverina aminao hatrany izany teny izany raha tsy mahavita ny asany aminay tsiraray avy zanakao. Ankehitriny ihany koa dia meteza mindra fo aminay raha mela ny elokay tsiraray avy. Mitahi manokana ny ankonana tsiraray avy izay manaraka ity fandaharana ity. Aoka tsy ho diso anjarany amin'ny famonjenao ny zanakao. Dia tahio ny tontolo andro izay diavinay, ahita fity aminao izahay, ho ambininao izahay, raha misy ny salama dia anasitrana amin'ny fomba manokana ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.